Bonjour à tous nos frères et nos sœurs de Madagascar. Bienvenue. Nous vous remercions d'être là présents avec nous pendant ces quelques jours. Et c'est un honneur pour nous d'être là, de partager l'évangile ensemble et d'ouvrir nos cœurs à ce que le Saint-Esprit veut conduire. Je veux vous dire ce matin que Dieu continue à parler. Dieu n'a jamais arrêté de parler. Depuis le premier jour où il a créé l'homme, il a parlé à l'homme. Il a continué à parler. Il continue. Et nous pouvons nous attendre aujourd'hui et pendant cette semaine qu'il nous parle. Il parle dans notre cœur. Qu'il nous conduise. Qu'il nous interpelle. Qu'il nous encourage à mieux comprendre son plan, à mieux ressentir son cœur, le cœur de Dieu, son cœur pour son Église. C'est tellement important que nous, son peuple, nous puissions ressentir son cœur, sa vision, son plan pour le monde, ainsi que pour cette nation de Madagascar. Je ne sais pas si vous faites partie de l'Afrique, mais nous, Mauriciens, nous formons partie de l'Afrique. Et donc nous sommes africains. Et Dieu a vraiment mis sur notre cœur ce continent africain, dont Madagascar est inclus. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous voulons vous porter l'évangile, l'évangile qui a changé nos vies. Nous avons un témoignage d'une vie changée, transformée par le Seigneur, au travers d'un message qui a pénétré nos cœurs, qui a transformé nos vies, nos familles, nos églises, le ministère. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes. Il y a quelque chose qui brûle dans notre cœur. C'est de voir l'Église de Jésus être restaurée. C'est de voir de nouveau la vie de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit au milieu du peuple de Dieu. Comme je viens de vous dire, nous avons été transformés. Nous avons beaucoup de témoignages de serviteurs de Dieu. Certains parmi un grand nombre parmi nous, dont le ministère a été bouleversé, changé, transformé. Leur famille restaurée, leur couple restauré, leur église restaurée. Et je crois que je peux sincèrement dire que c'est ça le plan de Dieu. De voir des chrétiens grandir. De voir des chrétiens bien établis en Christ.
ahita kristianina anankiray izay tena miorina tsara ao amin'ny Kristy. Et mes frères et sœurs, Ary lahy sy anabavy si le message de Christ raha ny afatry Kristy ne peut pas emmener l'Église tsy afaka hitondra ny fiangonana à être forte, hoe atanjaka hery, ne peut pas emmener les chrétiens tsy afaka hitarika ny kristianina à être unis, ho tafaray, si l'évangile ne peut pas faire ça, raha ohatra ka ny filazantsara no tsy afaka manao an'izany, quelle est notre espérance? dia inona ary ny fanantenantsika? Dans quoi allons-nous mettre notre espérance et notre foi? Dia aiza ary no hametrahantsika ny finoantsika sy ny fanantenantsika Si ce n'est pas dans le message de Christ. raha tsy no ny afatry Kristy? C'est pourquoi nous sommes là. Zay ny antony mahatonga anay eto. Nous aussi, nous avons fait un parcours. Zay ihany koa dia misy lalana efa nandehananay, Et dans notre cœur, ary ao am-ponay notre désir, ny fanirinay c'est de voir l'église de Madagascar dia ahita ny fiangonana eto Madagasikara être spirituellement forte. tena hoe ara-panahy, ahery ara-panahy, Je dis bien spirituellement forte, ahery ara-panahy averika any, avec des hommes miaraka amin'ny de lehilahin'Andriamanitra, l'esprit, mandeha araka ny fanahy, des femmes qui les soutiennent. ary misy vehivavy eo anilany manohana azy. C'est ça l'église de Jésus. Zay ny antsoina hoe fiangonan'i Jesosy. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi Ary mino fa miara-manaiky amiko ianareo que Dieu cherche des serviteurs de Dieu hoe Andriamanitra dia mitady mpanompon'Andriamanitra pour emmener le peuple de Dieu mba hitarika ny vahoakan'Andriamanitra dans cette maturité de l'esprit. ao anatin'izay famatorana ara-panahy izay. Ça a demandé de l'humilité dans mon cœur, Tena mitaky fanetretena avy aty am-potsika izany, d'accepter ce que j'étais ny anaiky ny ampiny quand j'étais un homme découragé. tamin'ny fotoana anankiray nakivy aho. Découragé dans le service de Dieu, Tena nisy fotoana kivy tao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra, fatigué, reraka, n'ayant plus aucune espérance, tsy nanana fanantenana intsony, avec tellement de combats, de luttes à l'intérieur de moi-même en tant qu'un serviteur de Dieu, amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia nisy ady sy tolona tao anatiko tao, prêchant l'évangile. mitory-teny mitory ny filazantsara, Je n'avais pas arrêté de prêcher l'évangile. tsy nijanona nitory-teny hatramin'izany Mais en même tamin'izany, temps, à l'intérieur de moi, kanefa nitsapako tao anatiko tao, il y avait une souffrance nisy fiaretana fijaliana, et je réalisais qu'il y avait quand même quelque chose de meilleur que cela pour moi. kanefa ny tao anatiko tao anatsapa ihany hoe misy zavatra tsara lavitra ihany ho ahy. Et je crois qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu, Ary mino koa fa ankehitriny betsaka ny mpanompon'Andriamanitra, de pasteurs pasteur qui sont fatigués, izay reraka, qui cherchent Dieu, izay mikatsaka an'Andriamanitra, qui prient izay mivavaka pour un renouveau, mba hisy fanavaozana indray, pour quelque chose de plus réel dans leur vie. hoe hisy zavatra marina kokoa ho tsapan'izy ireo amin'ny fiainany. Et j'étais arrivé moi-même dans cet état. Ary na izaza dia nisy fotoana natsapan'izay Et je rends grâce à Dieu zavatra izay, dia misaotra an'Andriamanitra qu'il m'a visité satria namangy ahy izy par sa grâce noho ny fahasoavany, et il m'a montré le chemin. dia natory ny any lalany. Et vous savez, quand Dieu parle, Hainareo hoe rehefa Andriamanitra no il vous miteny montre le chemin sur lequel vous devez marcher. dia atorony anareo mihitsy ny lalana hoe ity ny lalana alehanao. Ça demande de l'humilité dans la vie d'un pasteur. Fa mitaky fanetretena eo amin'ny pasteur anankiray zany, Pour s'humilier et accepter son état. hoe anaika sy anetritena hiaika ny toerana misy azy aloha, Accepter l'état dans lequel il est. anaiky ny toerana misy azy aloha, Ça demande de l'humilité. mila fanetretena izany. Parce que mes frères et sœurs, Satria raha lasy anabavy on ne peut plus se reposer sur notre titre de pasteur. satria raha lasy anabavy tsy afaka miankina intsony isika fotsiny amin'ny titrantsika hoe pasteur isika, C'est notre état de cœur qui compte. fa ny toe-potsika no zava-dehibe no mikonty. La réalité, c'est à l'intérieur de nous. Ny zavatra marina dia ao anatintsika no misy azy. Si nous souffrons, Raha miaritra isika, si nous avons perdu de vue la vision, raha tsy hitantsika dify atsika ny vision an'Andriamanitra, notre titre ne peut pas nous aider. dia ny titrantsika tsy afaka hanampy atsika, Il faut une intervention du Seigneur. fa mila fidiran'Andriamanitra antsehatra izany.
C'est ça que nous avons besoin. Ary zay ny tena ilayntsika. Et nous avons besoin d'un message Ary mila afatra isika qui est capable izay afaka de toucher la profondeur de notre cœur afaka hikasika ny atilala ny fotsika et nous emmener à voir le plan de Dieu dia ahafahantsika mahita hoe inona ny pour notre trafitr'Andriamanitra vie en tant que serviteur de Dieu. amin'ny eo amin'ny fiainantsika amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Hitanareo amin'ny testamenta taloha il y a eu un temps dia nisy fotoana anankiray où Dieu avait choisi pour reconstruire le temple. tena hoe fotoana anankiray safidianan'Andriamanitra mihitsy hoe anamboarana indray ny tempoly Le temple avait été détruit. satria simba rava ny tempoly tamin'izany. Pendant 70 ans, le peuple de Dieu était en esclavage. Dia fitopolo taona ny vahoakan'Andriamanitra handevo Mais Dieu avait un temps kanefa ny tompo nanendry fotoana pour anankiray reconstruire. mba hanorenana an'izany Et indray. je crois qu'aujourd'hui, dans ces derniers tours, Ary mino ihany koa fa amin'izao andro farany izao Dieu a un temps dia manana ny fotoana ny pour Andriamanitra restaurer et reconstruire son Église. amerina amin'ny lohany indray sy handrafitra indray amin'ny fiangonany. Il y a trop de divergences, Satria betsaka ny zavatra hita, il y a trop d'hérésie, betsaka ny anganogano, il y a trop de fausses doctrines, betsaka ny fampianaran-diso, il y a même trop de sorcellerie dans l'Église. indraindray aza misy famisaviana mihitsy hita eo anivon'ny fiangonana. Il y a même des pratiques ancestrales dans l'Église. Indraindray aza misy fombafomba ny razana ampiarina ao anatin'ny fiangonana. Il y a même la présence de notre culture, de notre passé. Indraindray ara ny kolotsaintsika teo aloha no etsika eo anivon'ny fiangonana. Il y a un tel mélange, Lasa misy fifangarona, il y a un tel compromis lasa misy marimaritra iraisana dans l'Église de Jésus-Christ. eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Comment pouvons-nous espérer Dia ahoana ara ny antenaitsika de voir le Seigneur construire son peuple ahita n'Andriamanitra hoe tena anorina marina nangana ny vahoakany dans des conditions pareilles, ao anatin'izany fepetra ratsy izany, avec ce genre de pratique au sein de l'Église? miaraka amin'ny fombafomba maro isan-karazany hita eo anivon'ny fiangonana. Frères et sœurs, Rahalahy sy anabavy, je voyage par la grâce de Dieu suffisamment noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka mitety tany maro pour voir et constater l'état de l'Église dans ce continent africain. na ahafahako nahita hoe aiza ho aiza ny toerana misy ny fiangonana eto amin'ny continent Afrika ankehitriny. Et souvent, c'est triste. Dia indraindray tena Il y a mampalahelo, une tristesse dans notre cœur tena misy alahelo aty anatin'ny fonay, de voir comment il y a des doctrines étrangères. tena mahita fampianarana hafahafa, Comment les chrétiens, les serviteurs de Dieu même, mahita kristiana na mpanompon'Andriamanitra zao mihitsy sont azy, attachés avec leur culture ancestrale. tena hoe mbola mifamatotra amin'ny kolotsainy izay niainany razany taloha, Qui sont contraires izay mifanohatra au message de Christ. amin'ny afatry Kristy. Et il y a un tel mélange Dia misy fifangarona et l'Église n'avance pas. dia tsy mandroso ny fiangonana. Nous voyons ça partout. Hitantsika izany na aiza na aiza. C'est pourquoi il est temps Zay mahatonga hoe fotoana ankehitriny pour nous ho antsika permettre au Seigneur ny amela antsika ny tompo de venir mettre de l'ordre, ahafahany mandamina, de venir saisir le cœur des hommes de Dieu mba ahafahan'Andriamanitra mahazo indray ny foniny pour mpanompon'Andriamanitra, leur montrer ce qu'ils ont permis mba ahafahany mahita ny zavatra navelany tranga, d'infiltrer dans l'Église, navelany tranga eo anivon'ny fiangonana, de venir même prendre racine dans l'Église. lasa namaka tao anatin'ny fiangonana mihitsy ary izany. Il y a un tel mélange Dia lasa misy fifangarona, que l'Esprit du Seigneur ne peut même pas agir. dia lasa tsy afaka miasa aza ny fanahin'Andriamanitra. Et Ary le Seigneur ny tompo nous a avertis d'avance. dia mampitandrina antsika dia ny melona efa izy. Les premiers apôtres, il y a 2000 ans, Ny apôstôly voalohany roa arivo taona lasa zay ont prédit ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui. dia efa nilaza izy ireo ny zavatra efa ho hita ny toetry ny fiangonana amin'izao andro farany izao. Ils ont prédit Dia efa nilaza meloa izy ireo, et ils nous ont avertis dia nampitandrina ihany koa izy ireo de tous les dangers ny loza mety hitranga
de fausses doctrines, de faux serviteurs de Dieu, ny mpanompon'andriamanitra sandoka, ny filazantsara sandoka, des enseignements perverses ny fampianaran-diso qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ, izay tsisy idirany mihitsy ny fampianaran'i Kristy, avec le cœur de Jésus, miaraka amin'ny fony Jesosy dans ces derniers temps. ao amin'izao vaninandro farany zao. Et nous sommes témoins aujourd'hui Ary isika ny vavolombelona qu'il y ankehitriny a beaucoup de ces hérésies de fausses doctrines. hoe betsaka ny fampianaran-diso sy ny anganongano ankehitriny. La philosophie humaine, Ny fahaizan'olombelona l'Église a permis. dia indraindray ny fiangonana namelana zany izy eo. L'Église n'a pas eu le discernement. Tsy nanana fahafantarana ny fiangonana. Et l'Église a ouvert sa porte Dia ny sokafan'ny fiangonana ho an'izany ny avec varavarana des doctrines qui attirent l'homme. mba hahafahan'ny fiangonana mandray ny fampianarana izay manaitra ny olombelona, Avec des doctrines qui attirent la chair de l'homme. miaraka amin'ny fampianarana izay manaitra nofon'olombelona Des fotsiny. doctrines qui tournent l'homme vers les choses matérielles. Izay fampianarana mahatonga ny olona hitodika ho any amin'ny zavatra hita maso, Les choses de la terre. zavatra ety an-tany. Mais il est clairement enseigné dans la parole de Dieu. Kanefa tena ampianarana marina zany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra Comment nous sommes appelés hoe isika dia nantsona à nous attacher aux choses qui sont d'en haut hoe tsika tokony misaina ny zavatra any et ambony non pas aux choses qui sont sur cette terre. fa tsy misaina ny zavatra ety ambany. L'Église Fa ny fiangonana est une construction spirituelle. dia fanorenana ara-panany tokony ho izy. Et nous ne pouvons pas mélanger. Tsy afaka afangarontsika izany. C'est pourquoi nous avons besoin de découvrir le cœur de Jésus. Zay mahatonga antsika tokony hatsapa ny fon'i Jesosy. Qu'est-ce qui vient de son cœur? Inona ny avy ao am-pony Jesosy? Très important pour nous aujourd'hui. Zava-dehibe ho antsika zany ankehitriny. Dieu Andriamanitra est à la recherche dia mikatsaka an'izany. des hommes Olona qui sont prêts izay vonona à se tenir pour la vérité. tena hoe hijoro amin'ny famarinana. Sans mélange, Tsisy fangarony, sans compromis. tsy misy marimaritra iraisana. Dieu Andriamanitra va secouer son Église. dia tena hanotsokotsina amin'ny fiangonany. Il va secouer ce qui a besoin d'être secoué. Ary hanotsokotsina izay tia notsokotsonina izy. Et c'est à nous, les serviteurs de Dieu, de répondre. Fa atsika mpanompon'Andriamanitra ihany kosa no mamaly an'izany. Parce que quand Dieu secoue, Satria rehefa Andriamanitra no tia il va hanotsokotsina nous montrer dia ampiseho atsika ce qu'on est, ny ce toerantsika, qu'on croit, ny zavatra ce inotsika qu'on prêche sy ny inotsika, et toritsika où est-ce que nous sommes. hoe aiza ho aiza isika manoloana an'izany. Et je crois que les serviteurs de Dieu aujourd'hui, Ary mino aho fa ny mpanompon'Andriamanitra les ankehitriny, pasteurs, ny pasteur, tous les ministères ny asa fanompoana rehetra vont être secoués dia hotsokotson'Andriamanitra par un évangile, amin'ny alalan'ny filazantsara, par un message amin'ny alalan'ny afatra qui va les emmener izay hitarika azy ireo, à reconnaître afantaran'izy ireo que nous se sommes éloignés hoe isika dia ny nanalavitra, de la vérité de l'évangile. nanalavitra ny famarinan'ny filazantsara. Et nous avons accepté Ary isika ihany koa dia nanaiky des doctrines étrangères nanaiky fampianarana samihafa qui paraissent izay raha minita ivelany pouvoir nous construire. ohatrany hoe anangana antsika sy hanorina antsika. Mais mes frères et sœurs, Kanefa raha lasy anabavy, si nous voulons être sincères, être honnêtes, être vrais, raha te ho tsotra ao am-pontsika isika sy marina tokoa, quel est l'état de l'Église aujourd'hui? manahoana ny fahitanareo ny toerana misy ny fiangonana ankehitriny? Qu'est-ce que Dieu cherche? Inona ny zavatra tena katsahan'Andriamanitra? La multitude? Ny fabetsahan'ny olona ve? Est-ce que la multitude parle? Ny fabetsahan'ny olona ve midika hoe miteny Andriamanitra? Est-ce que parce qu'il y a une multitude qu'on peut faire une conclusion? Rehefa betsaka ve ny olona dia afaka mamaritsika hoe mamaritra hoe misy an'Andriamanitra zany?
Jésus n'était pas intéressé dans la multitude. fa Jesosy tsy liana ny amin'ny olona betsaka. Il y avait une grande multitude qui le suivait. Betsaka ny olona izay nanaraka azy. Il le suivait pour les miracles. Fa nanaraka azy noho ny amin'ny fahagagana. Il le suivait pour être nourri. Nanaraka azy satria te ho voky. Il le suivait pour ce qu'il pouvait avoir de lui. Nanaraka an Jesosy satria misy tombontsoa tinono azo manokana avy amin'ny Jesosy. Il y a même de ceux qui ont été guéris par lui qui ne l'ont pas suivi. Ary misy aza ny Jesosy zao mihitsy fa tsy nanaraka azy. Il n'était pas intéressé avec ce qu'il avait à dire. Tsy liana mihitsy zany ireo olona ireo any amin'izay ambara ny vavan'i Jesosy. Mais ils étaient intéressés fa tena liana izy à ce qu'ils pouvaient recevoir de Jésus. hoe inona fotsiny any tombontsoa azoko avy amin'ny Jesosy. Il était le miraculeux. Satria izy ilay mpanao fahagagana hono. Celui qui faisait des prodiges et des miracles. Izy ilay mpanao famantarana sy fahagagana. Et un jour, fandray andro zay Jésus leur a dit, dia zao ny teneny Jesosy azy ireo, en étant prêt raha tena vonona isika à les perdre, tena vonona mihitsy zany Jesosy à ce qu'ils arrêtent de le suivre. Hoe raha vao miteny an'ilay teny dia tena tonga dia betsaka ny andao azy. Il était prêt. Vonona Jesosy tamin'izany Jésus n'en est pas changé son enseignement. Ary Jesosy tsy nanova ny fampianarany par rapport au nombre qu'il allait le suivre. Hoe satria be olona be manaraka azy. Jésus n'allait pas changer sa doctrine. Ary Jesosy tsy hanova ny fampianarany par rapport au nombre qui allait le suivre. Satria hoe be dia be ny efa manaraka azy. Il a parlé la vérité, fa niteny famarinana izy, sachant que c'est seulement la vérité qui allait les rendre libres. Satria fantatra Jesosy tsara fa marina ihany no hanafaka azy ireo. Et c'était au peuple qui le suivait d'accepter la vérité ou non. Fa anjara ny vahoaka izay manaraka azy ny tokony hanaiky ilay famarinana na tsia. Nous vivons un temps où le Seigneur veut proclamer la vérité. Ary fotoana kosa ao amin'ny andro farany zao Andriamanitra te hanambara ny famarinany. L'Église ne prend plus au sérieux les paroles de Jésus. Ny fiangonana tsy manome lanja intsony any tenin Jesosy ankehitriny. L'Église est plongée dans toutes sortes de doctrines. Ary ny fiangonana dia lasa nirona tany amin'ny fampianarana maro samihafa. Il est temps pour nous aujourd'hui fa fotoana kosa izao atsika de ramener la vérité et les paroles de Jésus au sein de l'Église. Amerina indray ny famarinana sy ny tenin Jesosy eo anivon'ny fiangonana. En étant prêts. Dia isika mila vonona ny amin'izany. Comme Jésus. Tahaka ny Jesosy à perdre la multitude. Hoe betsaka ny olona andao atsika. Il nous faut être prêts. Fa mila vonona nefa isika. Il y a un prix à payer pour la vérité. Misy vidiny aloha amin'ny famarinana. La vérité n'attire pas tout le monde. Ny famarinana mantsy tsy mahaliana ny maro zany. Les choses matérielles attirent tout le monde. Fa ny zavatra ara-matériel kosa ny mahasarika olona. Les promesses matérielles attirent tout le monde. Ny fampanantenana ara-matériel mahasarika olona zany. Et c'est une bonne raison aujourd'hui pour pouvoir dire que même dans l'église de Jésus-Christ, il y a des inconvertis. Qui ne sont pas prêts à donner leur vie à Christ. À perdre leur vie pour le servir. Et le suivre. Mais ils sont là. Parce que ils ont entendu que Jésus guérit et Jésus bénit. Mais il y a une grosse partie de la vérité que l'Église n'enseigne pas. Que l'Église a peur d'enseigner. Ou que l'Église ne connaît pas. Parce que c'est tellement éloigné du vrai message de Christ qu'elle l'a oublié. Il y a des messages qui ne sont plus dans le calendrier de l'Église. Et Jésus n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de perdre tout le monde. Parce qu'il était venu pour un but. Grande multitude le suivait. Et à un moment donné,
fa tamin'ny fotoana anankiray a Qu'est-ce qui s'est passé avec cette multitude? inona azy ny zavatra nitranga tamin'ireo olona maro ireo Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 70 disciples inona ny zavatra nitranga tamin'ireo mpianatra fitopolo à qui il avait donné l'ordre d'aller de prier pour les gens et d'aller parler de la bonne nouvelle? izay ny rahan'ny tompo hoe ndanareo mitory ny filazantsara manera-tany À un moment donné, où ils étaient, tamin'ny fotoana anankiray taiza ho aiza ary izy ireny ils avaient tous disparu. fa tsy hita nandao azy avokoa La multitude avait disparu. ny maro a efa nandao azy Les 70 avaient disparu. dia le fitopolo ihany koa nandao azy Il ne restait que Dia les 12. firy sisa nijanona teo le 12 C'est tout ce qui restait. zay sisa nijanona teo Et vous connaissez la parole de Dieu. dia nareo mahafantatra tsara ny tenin'andriamanitra Et il y a un moment où Jésus a posé une question à ces 12 qui restaient. dia nisy fotoana anankiray nametrahan'i jesosy a fantaniana ho an'ireo 12 tavela Et il leur a dit, dia zao ny lazainy hoe qu'est-ce que vous faites là? inona mbola ataonareo eto Pourquoi est-ce que vous ne me quittez pas comme tous m'ont quitté? nareo koa fa mba handao ahy tahaka ny nandao zany maro ahy Jésus était prêt à tout perdre. jesosy zany tena vonina ny afoy ny zavatra rehetra Jésus n'était pas prêt pour compromettre la vérité. ary jesosy tsy te hanao marimaritra iraisana mihitsy makasika ny Il famarinana n'allait pas changer son message. tsy nanova ny afatra mihitsy jesosy Et nous ne pouvons pas changer notre message. ary isika ihany koa tsy afaka nova ny afatritsika Notre message doit être celui de Jésus. fa ny afatra torintsika dia tokon'ilay nitoriany jesosy Il y a un d'entre eux qui a dit, nisy olona anankiray ny teny hoe Seigneur, tompo où est-ce que nous allons aller? ho aiza moa izahay ray tamin'ireo 12 zany Et qu'est-ce que Jésus a répondu? dia inona ny navalin'i jesosy azy Où est-ce que vous allez aller? Il y a un qui a dit, ho aiza nareo Où irions-nous? dia izy izy hoe ho aiza moa izahay tompo c'est toi qui as les paroles de fa la ianao vie. manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay Toi seul as les paroles de la vie. ianao rery ihany no manana ny tenin'ny Nous fiainana n'allons pas te mandrakizay quitter. tsy andao anao mihitsy izahay Combien il restait dia firy ary sisa no nijanona tamin'izany après avoir goûté la grande foule, rehefa niaraka tamin'ny olona maro teo nourrie par 5000? tena hoe namoky olona tsy omby 10,000 Nous ne pouvons plus avoir des églises qui attirent les gens pour avoir quelque chose simplement de Jésus. tsy tokony fiangonantsika tsy tokon'ilay fiangonana intsony hoe be olona satria ny antony hoe mabe olona dia hoe azo zavatra avy amin'ny jesosy fotsiny Nous ne pouvons plus avoir des églises tsy tokony ho zay intsony ny fiangonantsika où les gens viennent chercher hoe mahatonga ny olona ho ao a simplement une Katsaka. bénédiction de Jésus. hikatsaka fotsiny amin'ny fitahiana avy amin'ny jesosy Nous devons avoir des églises fa ny fiangonana tokony qui isy atsika parlent la vérité, dia miteny amin'ny fahamarinana qui confrontent izay manotsikotsina les paroles du Seigneur, ny tenin'ny tompo le message des premiers apôtres. ny afatra izay nitorian'ny apôstôly voalohany C'était des messages clairs. dia afatra tena mazava Il n'y avait pas de compromis. tsy nisy a marimaritra iraisana tao amin'izany Ce sont ces églises que nous avons besoin d'avoir. ary fiangona tahaka an'izany tokony ho fiangonantsika ankehitriny Et prêts à payer le prix. tena vonina ny andon'ny vidiny Que ceux qui viennent chercher simplement un cadeau de Jésus no reo olona izay mitady fotsiny tonga eo anivon'ny fiangonana ty azo fanomezana avy amin'ny et jesosy ne viennent pas pour donner leur vie et pour le servir, fa tsy tonga izy a hanome ny fiainany ka tena hanompo any tompo c'est leur choix. safidiny zany Et c'est à nous de faire les choix. ary a isika ihany koa ny tompony safidy C'est à nous, les serviteurs de Dieu, de faire le premier choix. isika mpanompon'andriamanitra ihany koa ny tompony safidy voalohany Quel est le message que nous allons porter? inona ny afatra zay hoentitsika Si nous voulons les garder, raha tiatsika zontsika ho an'ny on va manokana leur dire tous les jours dia afaka miteny an'izany isan'andro isika qu'il y a toutes sortes de bénédictions seulement pour eux. hoe be dia be ny fitahian'andriamanitra ho manotompo anao Que s'ils donnent hoe raha manome anareo beaucoup d'argent à l'église, manome vola be eo anivon'ny le fiangonana Seigneur va les libérer de leurs dettes. dia tena hanafaka anao amitrosanao rehetra ny tompo Toutes sortes de messages betsaka ny afatra ankehitriny que Jésus izay a
n'a Jesosy jamais promis. izay tsy nampanatenainy Jesosy Que les akory. premiers apôtres Na ny apôstôly voalohany ihany n'ont koa jamais prêché. tsy torin'ny apôstôly Le voalohany. message de Christ Ny afatry Kristy a et le message des premiers apôtres, sy ny afatry ny apôstôly voalohany a créé dans le cœur de ceux qui l'entendaient, izay tena voaforona tao am-pony reo zay a naheno un an'izany désir de donner leur vie, de tena nylasa nisy etaeta anome ny aina izy un ireo. désir de perdre leur vie. Vonina ny andany fiainan'izy ireo. Le message des premiers apôtres Ny afatry ny apôstôly voalohany a a emmené une conviction dans le cœur de ses disciples, dia nitondra fandresen-datra tao am-pony mpianatra, de ces chrétiens de la première église, ny tao amin'ireo kristianina tao amin'ny fiangonana voalohany. d'être prêts à tout perdre, Tena vonina ny hamotsitra ny zavatra d'être prêts rehetra, à sacrifier leur vie, vonina mihitsy ny hanao sorona ny ils fiainany, étaient prêts à tout vendre, vonina mihitsy ary izy ireo ils nivarotra étaient ny prêts amin'ny à manontolo, tout partager, izarany fananany. ils étaient prêts à souffrir la persécution, Vonina izy ireo ny enjehana hijaly, ils étaient prêts à n'importe quoi, tena vonina ny amin'ny zavatra rehetra parce izy que le ireo, message qu'ils entendaient satria ny afatra zay henon'ireo kristianina avait ireo a, saisi leur cœur tena nahazo ny et fony. ils comprenaient ce que c'était que la vraie Ary chrétienté. tena natakatra izy ireo inona marina ny tena hoe fiainana kristianina marina. C'était ça le message des premiers apôtres Ary izay a no afatry ny apôstôly voalohany et le message de Christ. sy ny afatry Kristy ihany koa. Aujourd'hui, Ankehitriny nefa l'Église a perdu son chemin. tena diso lalana ny fiangonana, Elle a perdu son chemin. diso lalana ny fiangonana, tsy hitany intsony ny lalana le. Elle prêche Fa mitory izy des messages afatra qui nourrissent la chair de l'homme, izay a mamelona fotsiny a ny nofon'olombelona, qui attire les chrétiens à désirer des choses matérielles de la terre. izay a mitarika ny kristianina mba haniry zavatra ara-materialy eto amin'ity tany ity. C'est pourquoi nous voyons dans l'Église aujourd'hui Izay mahatonga antsika mahita eo anivon'ny fiangonana ankehitriny tant de péchés, betsaka ny fahotana, des mariages fanambadiana cassés, izay détruits, misaraka potika rava, des divorces dans l'Église, mahita fisaraha-panambadiantsika eo anivon'ny fiangonana, le péché qui est caché. ary ny fahotana dia afenina, Et les pasteurs et les serviteurs de Dieu ne peuvent rien faire. ary mpanompon'Andriamanitra sy ny pastora dia tsy afaka manao ininona manoloana an'izany. Il y a des pasteurs même qui savent que le péché existe mais qui ne peuvent rien faire parce qu'ils ont peur. Misy aza pastora mahafantatra mihitsy efa misy fahotana eo anivon'ny fiangonana fa tsy afaka manao ininona satria matahotra. Dieu veut construire une église forte. Andriamanitra tia hanorina fiangonana mahery sy matanjaka. Et Dieu a besoin de vrais serviteurs de Dieu. Ary Andriamanitra tena mitady mpanompon'Andriamanitra tena izy. Dieu a besoin de ceux qui sont prêts à payer le prix. Ary Andriamanitra mitady ihany koa ireo olona izay vonona ny andony vidiny, Prêts à prêcher le message de Christ. vonona marina nitory ny afatry Kristy, Le message des premiers apôtres. tahaka ny afatra ireo apôstôly voalohany. Tous ne vont pas accepter. Betsaka ny tsy hanaiky an'izany a. Paul avait de l'opposition. Paoly dia niteny an'izany. Les premiers apôtres avaient de l'opposition. Ny apôstôly voalohany i Paoly dia nisy nanohatra azy, Parce que leur message ne plaisait pas aux autres. satria ny afatra izay nitorian'izy ireo dia tsy nakasitrahany sasany. Le message des premiers apôtres ne plaisait pas à tout le monde. Ny afatry ny apôstôly voalohany tsy mahafaly ny hafa, Le message de Christ ne plaisait pas à tout le monde. ary ny afatry Kristy ihany koa dia tsy mahafaly ny rehetra. Ce que Jésus leur a demandé de faire, ils n'arrivaient pas à faire, ils ne voulaient pas faire. Ary ny zavatra nitakiany Jesosy tamin'izy ireo tsy vitan'izy ireo ary tsy te hanao an'izany izy ireo. Ils n'étaient pas prêts à obéir au message de Christ. Tsy vonona mihitsy izy ireo ny ankatoa ny afatry Kristy. C'est pourquoi ils ont quitté. Ary zay ny antony nandaozana izy C'est ireo. pourquoi ils ont disparu dans la nature. Zay mahatonga an'izy ireo tsy hita intsony, tsy hita popoka. Nous avons besoin de retourner, Fa mila miverina isika, revivre mila miaina an'izany le indray vrai message de Jésus-Christ. ny afatra marina ny Jesosy Kristy. Avec tout ce que ça demande, Na inona takian'izany, avec le prix qu'on a besoin de payer, na inona vidiny alohantsika ny amin'izany, avec notre vie qui a besoin de se perdre. miaraka amin'ny fiainantsika zay mila ataontsika zay avery an'izany, Être prêt à tout, tena vonona ny amin'ny zavatra rehetra. cela demande de l'humilité. Fa mila fanetretena izany. Je suis sûr qu'il
Il y a des pasteurs ici qui ont peut-être un peu mon âge. Mino fa misy pasteur eto mitovitovy taona amiko Et qui ont connu Jésus dans les années 1970. izay nafantatra an Jesosy tamin'ny taona 7 Je suis sûr qu'ils reconnaîtront 1970 que le message d'aujourd'hui dans l'Église hoe ny afatra izay toatoriana ankehitriny eo anivon'ny fiangonana n'est pas celui qu'ils ont entendu dans les années 75-80. dia tsy mitovy intsony ny afatra izay reha tany amin'ny taona 1975 na tamin'ny 1980 Le message a été dilué. fa nafangaro ny afatra ankehitriny mifangaro Le message de Christ a été dilué. fa ny afatry Kristy dia nitapohana zavatra napiny Le vrai message de Christ ny tena afatry Kristy demande aux chrétiens dia mitaky amin'ny kristianina iray et le fait savoir sy mampafantatra azy que sa vie ne l'appartient plus. hoe tsy azy intsony ny fiainany Qu'il n'a rien à chercher dans ce monde d'ici-bas. hoe tsy misy zavatra ninina tokony katsahany ety ambony tany Que toute sa vie fa ny fiainany manontolo doit se reposer sur une espérance vivante dia tokony iorina ao anatin'ny fanantenana velona de ce qu'il attend dans la gloire. hoe inona no miandry azy amin'ny voninahitra C'est pourquoi Dieu demande, zay mahatonga ny tompo Jésus nous mitaky demande Jesosy no mitaky de sacrifier notre vie, hoe mila manao sorona ny amintsika de ne isika pas chercher les choses d'ici-bas, hoe tsy katsaka ny zavatra ety ambany mais un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se détruire. fa misy lova zay tsy mety loha na mety ho simba. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises des chrétiens charnels. Ankehitriny tsika dia mahita eo anivon'ny fiangonana kristianina mandeha ara-nofo. Comment se fait-il aujourd'hui Ahoana moa mahatonga an'izany ankehitriny que l'église est en compétition hoe fiangonana samihafa mifaninana concernant le nombre de divorces, dia manisa ny isan'ny fisaraha-panambadiana en compétition avec le monde? dia tena ohatran'ny mifaninana amin'izao tontolo izao mihitsy ny fisaraha-panambadiana eo anivon'ny fiangonana sy any amin'izao tontolo izao. Qu'est-ce qui emmène cela? Inona no mitondra an'izany Quand il y a un vrai message fa rehefa misy afatra tena izy qui touche le cœur des chrétiens, izay tena mikasika marina ny fon'ny qui kristianina emmène cette conviction de la part de l'Esprit de Dieu, izay mitondra fandreseny-dahatra izay tena avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. comment peut-il même penser Ahoana moa no tena hoe fomba eritreretany ary hoe à se séparer de sa femme pour une autre? ay saraka amin'ny vadiko fa misy hafa? Quel est le genre de message qui crée ce genre de pensée? Fa inona no afatra toriana ka mahatonga ny olona lasa hanana eritreritra ohatr'izany? Quel genre de compromis qu'il y a dans l'église pour que les chrétiens se sentent à l'aise pour divorcer et prendre une autre femme? Inona no mahatonga ny kristianina lasa mahazo aina ao anatin'ny fiangonana ka mahatonga azy lasa ohatrany hoe tsy mampanina azy tsony na misy fisaraha-panambadiana raha ao am-piangonana ka lasa hisara-panambadiana izy ka hiaraka amin'olo-kafa? Même les pasteurs se sentent à l'aise aujourd'hui. Na ny pasteur aza tsy mampanina azy tsony zany. C'est comme si il n'y a plus de problème. Lasa ohatrany hoe tsy sisy olana intsony zany ankehitriny. De la même manière que le monde est en train d'accepter des choses, tahaka an'izany ihany koa ny any amin'izao tontolo izao mitovy mihitsy ohatr'izao tontolo izao tsy mampanina azy intsony zany qui nous étonnent. izay mahagaga atsika. Mais nous, au sein de l'église, Fa isika izay eo anivon'ny on est à fiangonana l'aise isika dia lasa laizy ihany de koa prendre des décisions qui sont totalement contraires à la parole de Dieu. mandray fatraza izay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Et tout le monde est content. Dia faly daholo ny rehetra. Mais qui c'est qui va se lever? Fa iza azy ny sa hijoro? Où sont les vrais serviteurs de Dieu? Aiza ireo tena Où sont mpanompon'Andriamanitra? les vrais hommes de Dieu qui vont Aiza se ireo lever tena lehilahin'Andriamanitra sa hijoro? pour parler la vérité? Mba ahafahana izy ireo miteny ny famarinana. À Madagascar, Eto Madagasikara. comment se sentir à l'aise Fa maninona lasa misy tsy mampanina intsony zany ankehitriny? Quel genre de message que l'Église prêche? Inona ny afatra torian'ny fiangonana ankehitriny? Où sommes-nous arrivés? Aiza ho aizatsika ankehitriny? Jusqu'où nous allons rétrograder? Ary hatraiza ho aiza ny verenantsika lalana?
Qu'est-ce que les pasteurs n'osent pas faire aujourd'hui? Inona ny zavatra tsy sany pasteur maro atao intsony ankehitriny. Il y a une telle autorité charnelle dans la vie des pasteurs aujourd'hui Satria misy fahefana ranofo ankehitriny hita eo amin'ny fiainana pasteur. qui sont prêts à dépouiller le peuple de Dieu Izay vonona tena hoe andropa ny vahoaka an'Andriamanitra. dépouiller. Andropa. Vous savez, quand vous déplumez une poule, Hitanareo rehefa mamoly akoho tsika. quelle autorité Fahefana vaisa. charnelle Fahefana aranofo. qui pousse des hommes de Dieu Izay manosika ny lehilahy an'Andriamanitra. à dépouiller le peuple de Dieu de ce qu'il a Ny andropa reo vahoaka an'Andriamanitra any amin'izay ananany. pour s'enrichir lui-même. Mba hafany mampanakarena azy manokana. Mais où est-ce que nous sommes arrivés? Fa aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza. Où est la limite? Où on va aller? Ataiza ny feta, ho aiza tsika. Quel message qu'on a besoin pour rectifier tout ça? Inona ny afatra ilayntsika ahafahantsika manitsy an'izany zavatra rehetra izany. C'est pourquoi quand le vrai message vient, Zay mahatonga hoe rehefa tena tonga ilay afatra tena izy, ça va secouer ceux qui pratiquent ces choses-là. dia anotsikotsina ireo izay mbola mampiatra an'izany zavatra izany. Ça va secouer ceux qui vivent ces choses-là. Ary anotsikotsina izay mbola miaina ao anatin'izany. Ils vont traiter le message, le vrai message, Dia comme une fausse doctrine. dia ilaza izy ireo amin'ilay message, amin'ilay afatra tena izy hoe fampianaran-diso ny toriny. Ils vont plus prendre en considération les paroles de Christ, Ary tsy hamelanja intsony izy ireo ny tenin'i Kristy. mais ils sont noyés Fa tena hoe dify izy ireo dans leur hérésie. difitra ao anatin'ny anganogano. L'Afrique, Ny Afrika, Madagascar, Madagasikara, l'île Maurice, ny nosy Maurice, l'île de la Réunion nosy La Réunion a été polluée. dia tena voaloto ihany koa. Polluée spirituellement Voaloto ara-panahy. par l'évangile qui vient de l'Ouest. Ny tamin'ny alala filazantsara avy any amin'ny tandrefana. Polluée Tena voaloto. jusqu'au point aujourd'hui Ka ankehitriny aza où les chrétiens izay ahitana kristianina sont complètement déçus, tena hoe diso fanantenana ny kristianina. désemparés, Tena tsy hitantsony zay atao. dépouillés. Tena voaroba. Ils vont d'église en église Dia mifindrafindra fiangonana ny et les kristianina. pasteurs ne sont satisfaits que par le nombre. Satria ny pasteur dia faly fotsiny rehefa be Ah, olona. moi, mon église s'arrondit tous les jours. Hoe fiangonako ny anahy melehibe isan'andro. Mais moi, je te pose une question. Fa te hametraka fanontaniana aminao Dans quel état sont ces chrétiens? hoe aiza ho aiza ny toerana misy an'ireo kristianina ireo. C'est ça qui intéresse Jésus. Ary zay nefa ny no mahaliana ny Dans Jesosy. quel état sont ces chrétiens? Aiza ho aiza ny toerana misy an'ireo kristianina Tu ireo. peux remplir une salle comme ça Afaka mahafeno olona ao anatin'ny saly loatra zao ianao. avec des chrétiens charnels qui vivent dans le péché, Kanefa kristianina izay mandeha ara-nofo miaina ao anatin'ny fahotana Divorce betsaka. la femme. Izay misara-panambadiana. qui battent leurs femmes Izay mamono ny vadiny. et ça prêche l'évangile. Izay mitoro filazantsara. Et les gens viennent. Mitoro filazantsara ianao dia tonga ny olona. Halleluja. Viens, tu seras guéri. Hoe tongava fa hositana Viens, ianao. Dieu a de grandes bénédictions pour toi. Hoe tongava fa misy fitahina lehibe io Mais dans manandriamanitra quel ao anao. état spirituel qu'ils sont? Fa aiza ho aiza ny toerana misy an'io olona io. Tu viens chercher un miracle et tu continues à vivre dans le péché? Hoe tonga fotsiny ve ianao hitady fahagagana nefa ianao hitoyaina amin'ny fahotana. Tu divorces ta femme et tu continues à prêcher? Ianao ve misara-panambadiana ny vadinao nefa ianao mbola mitory teny. Où est la disqualification? Aiza aza ny Ok. Alors quoi? Dieu va tout permettre dans l'église maintenant? dia Andriamanitra ve zany amela ny zavatra rehetra hitranga ankehitriny. Dieu va tout permettre? Andriamanitra ve amela an'izany. C'est ça le Dieu qu'on connaît? Zany ve ny fahafantarantsika an'Andriamanitra. C'est ça le Seigneur qui est sur le trône? Zany ve ny zavatra misy. C'est ça l'exemple qu'il a donné? Zany ve ny ohatra nomeny Jesosy. C'est ça l'église? Zany ve ny antsoina hoe fiangonana. Et tout le monde dit Alléluia? Dia miteny fotsiny ny olona rehetra halleluja. Pécheurs, voleurs, adultères, Non. menteurs, tout le monde se rassemble ensemble et tout le monde loue le Seigneur ensemble. Na mpangalatra na mpijangajanga na ny iza an'ireo mpanota rehetrarehetra dia afaka miara-mipetraka dia miara-manao hoe halleluja.
Tout le monde? Voleur, menteur, hypocrite, adultère. Mijangajanga petsara velatsiny mpandainga. Venons faire la fête de la musique chrétienne ensemble. Hoe ataosika hiaranao fety de mozika kristiana ny rahantsika miaraka. Et tout le monde danse dans la musique. De ny rehetra miara-mandihy amin'ny hira. Voleur, menteur, adultère, tout le monde. Na mpangalatra, na mpijangajanga, na mpetsara velatsiny miara-mandihy. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui n'est pas là ce jour-là, c'est bien Jésus. Fa raha misy olona anankiray tsy eo anivon'izany fivoriana izany dia Jesosy. Chante, mira, joue ta musique parfaite, dia tena ataovy tsara mozika anao, chante tes paroles. dia mira ianao amin'ny teny tsara. Il y a une personne qui n'est pas là. Fa misy olona anankiray tsy hanatrika an'izany Il ne se fotoana izany. mélange pas avec tout ça. Satria tsy tia hifangaro ao anatin'izany. Mais nous, on est contents de faire un grand rassemblement chrétien. Alléluia. Nefitsika tena faly rehefa hoe misy fivoriana kristianina maro. Halleluja. Venez célébrer l'Éternel. Andaotsika hankalaza ny Jehova. Allons dire pareil. Et les pécheurs, venez célébrer l'Éternel avec nous. Andao arity mihitsika ry mpanota rehetra andaotsika hankalaza ny Jehova. Qu'importe ce que tu fais, viens célébrer l'Éternel. Na inona zavatra vitanao andao hankalaza ny tompo. Non mais on est où là? Aiza ho aizitsika? On est où là? Aiza ho aizitsika? C'est un cirque, c'est quoi? Inona ohatrany hoe sirka ve zany sa inona? Fihetsiketsehana. Les sorciers tous viennent. Dia ny mpamosavy koa tonga. Ceux qui font des pratiques occultes, ils viennent aussi. Reo mpanao fombafomba sy manao fampisaviana tonga ihany koa. L'occultiste dans l'église, alléluia. Dia ireo mpamosavy ao anatin'ny fiangonana dia manao alléluia. L'église est pleine de, comment dirais-je, des gens possédés par les mauvais esprits, des non-chrétiens. Alléluia. Dia ny fiangonana feno an'ireo olona izay tsy kristianina koa izay itoeran'ny fanahy maro samihafa nefa manao alléluia. Jésus a besoin de purger. Fa Jesosy dia mila famarinana marina. Premièrement, voalohany indrindra, ceux qui se tiennent derrière ce meuble. Izay mitoetra ao ambadika ity pilipita ity no mila an'izany. Parce que tu ne pourras rien faire envers ton peuple si toi, premièrement, tu n'es pas clair. Satria ianao tsy afaka manao ininona amin'ireo vahoaka reo raha tsy ianao aloha ny mazava voalohany ao anatrehan'Andriamanitra. Donc c'est le mélange complet. Dikan'izay zany misy fifangaroana feno mihitsy. Et c'est la fête générale. Dia tena fivoriam-be. La fête nationale chrétienne. Fety iraisam-pirenena kristianina. Chrétien, païen, religieux. Na kristiana na jentilisa na mpandeha amin'ny fombafomba dia miaraka eo daholy. Il y a un message Fa misy hafatra qui va venir mettre de l'ordre là-dedans. izay hitondra filaminana ao anatin'izany. Purger. Séparer. Manadio, anasaraka. Vous avez votre Bible avec moi dans Sokafany baibolinao l'Évangile de Matthieu, chapitre 3. ao amin'ny filazantsara Matthieu toko 7. Je veux vous montrer le cœur de Jésus. Dia asehoko anao ny tena fon'i Jesosy Envers son Église. manoloana ny fiangonany. Le cœur de Jésus. Hoe inona ny fon'i Jesosy. Il y a trop la volonté de l'homme. Satria be loatra ny sitrapon'olombelona ao anatin'ny fiangonana. La puissance de l'homme. Ny herin'olombelona. Le charisme de l'homme. Ny fahaiza-manaon'olombelona. Le bon langage de l'homme. Ny fahaizan'olombelona mandahateny. Chapitre 3, verset 11. Toko 7 andininy faraky ambin'ny folo. Jean-Baptiste dit. Dia zao ny teny Jaona mpanao batisa. Moi je vous baptise d'eau. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny Pour rano vous emmener à la repentance. ho amin'ny fibebahana. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Fa ilay avy ao ariako no mahery noho izao.
Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza aho. Lui, Izy Jésus, Jesosy a il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. izy no anao batisanareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Il a son van à la main. Eny an-tana ny fikororoana Il nettoiera son air. ary izy anadio tsara. Il amassera son blé dans le grenier. Eo ampamilona ka anangona ny vary no any tsopotra. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Fa ny akofa kosa sy ny milolo dorany amin'ny afo tsy mety maty. Clair? Mazava ve? Ça, c'est le cœur de Jésus. Zay io ny fony Jesosy io. Il a son van à la main. Manana ny fitaovana izy eny Oh, ampelantanany. les Malgaches connaissent bien ça. Oui. Les Malgaches, ils connaissent bien ça, ce van. Un van. Fikopahana afo, fikopahana afo. Pour, Sahafa, manana sahafa, oui. pour trier le riz, trier les lentilles, trier les haricots. Mba ahafahana manavaka ny vary sy ny tsiparofary sy ny rehetra zany ny akotsy. Vous savez, quand vous avez acheté 1 kilo de lentilles, Hitanareo rehefa mividy lentille ray kilao ohatra ianao a. il y a de la paille dedans, il y a toutes sortes, il y a des Des petites roches, ici. il y a de toutes sortes. Misy bozaka kely, misy vato kely hitantsika ao anatiny. Et la femme malgache, Dia ilay vehivavy malagasy a, avant de cuire ses lentilles, rehefa alohan'ny andro an'io lentille elle io met izy, tout dans le van dia ataony ao anatin'ilay sahafa ilay izy, et elle souffle. dia manofy izy sady mitsoka. Et elle sépare les lentilles de l'herbe, des roches et de tout ce qui peut y Dia avoir. sarahany tsara ny vato a sy ny hazo kely a sy ny zavatra rehetra izay mifangaro amin'ilay tena lentille. Jean-Baptiste dit de Jésus, Dia zao no teny Jaona mpanao il batisa a son Jesosy. van à la main. Izy ihany koa izy a dia manana ny Il nettoiera son fitaovany a air. eo ampelantanany a ary izy no anadio. Qu'est-ce que Jésus va nettoyer? Votre jardin? Inona aza ny diovin' Jesosy ara-nofo ve? Zaridainanao ve? Jésus va être votre jardinier? Jesosy zany ve ho lasa zaridainanao, mpanao zaridainanao? Non. Jésus nettoie son église. Fa Jesosy anadio ny fiangonany. Son église qu'il nettoie. Ary ny fiangonany no Il dioviny. sépare, Ho sarahany, il divise, ho sarahany, il purifie, ho dioviny, il amène son jugement. ary hitondra ny fitsarana izy. Ça dépend quel genre d'église que nous voulons en tant que serviteurs de Dieu. Miankina amintsika hoe fiangonana manahoana no ilayntsika amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika. Ça dépend si on aime le nombre afin de pouvoir avoir assez de yari, Ariary. yari à la fin du mois. Tsy haiko hoe ny abetsahan'ny olona ve ny zava-dehibe atsika mba hahafaran'ny volana betsabetsaka ny ariary. Parce que la quantité d'ayari dépend de la quantité de gens. Satria miankina amin'ny abetsaky ny olona ny abetsaky ny ariary. Donc c'est beau d'avoir beaucoup. Dia tsara ihany aloha hoe be olona. C'est bien. Tsara zany. Je ne dis pas qu'il faut avoir que peu, Za tsy miteny akory hoe aleo zany vitsy. mais il faut que le beaucoup qu'il y a Fa aoka reo betsaka izay efa misy a, serve le Seigneur tena manompo ny tompo selon ses instructions, araky ny fampianarany, selon sa parole. araky ny teniny. Amen. C'est ça l'église des derniers temps. Zay a ny fiangonana amin'ny vaninandro farany. L'église ne pourra pas continuer à jouer ce genre de jeu. Ary ny fiangonana tsy tokony hitohy intsony a ilalao a na hitohy amin'ny lalany. Il y aura une sélection. Fa isy a fanavahana. Sélection Isy fanavahana. entre ceux qui veulent vivre le vrai évangile Hoe am'ireo a zay tena te hiaina marina ny tena filazantsara et payer le prix, sy andony vidiny amin'izany, et ceux qui ne veulent pas prendre le défi sy ireo ihany koa zay tsy te hiatrika fanampy et veulent continuer dans leur carnalité, fa tena ty hitohy a ao amin'ny fihetsiketsehany. Aranofo, à avoir des, comment on dit goosebumps, mangiritsana, d'avoir des sachets de poules, lasa misy mangoritsana zany ianao ohatran'ny michel de poule, des émotions, la mandeha amin'ny fihetsepo hoe mahafinaritra fotsiny, super musique, là c'est vrai. hoe tena mahafinaritra zany iry zany dia mangoritsana.
Moi, je me demande ce que Jésus aurait fait s'il aurait passé 30 secondes dans certaines églises. za tena mametram-panontaniana mihitsy hoe raha jesosy reny tena mipetraka 30 segondra anatin'ny fiangonana sasasasany Je ne sais pas. tsy haiko tsony C'est ma conviction. Ma conviction. fa ny fandresen-dahatra C'est que ce genre de musique qu'il y a dans les églises aujourd'hui, mondaine comme il n'y a pas d'eux, hoe ny mozika entsika eo aniron'ny fiangonana zay tahaka an'izao tontolo zao ankehitriny je ne vois pas Jésus venir s'asseoir sur une chaise là dia tsy mahita an' jesosy mihitsy mitraka hipetraka eo amin'ny seza et participer à ce genre dia ka de hoe louange andray anjara amin'ny karazana fiderana sasatsasany avec un héritage complètement mondain miaraka amin'ny lova zay lovaina avy any amin'izao tontolo zao qui attire izay la chair de l'homme et qui le fait se sentir bien. zay misarika fotsiny an'olombelona ka tonga nofon'olombelona azo aina On a besoin de savoir aujourd'hui, dans ces derniers temps, Famille- qu'est-ce qu'on veut. fa mila fantatsika amin'izao vaninandro faran'izao inona ny zavatra tadiavintsika Si un pasteur, un serviteur de Dieu raha misy pasteur na mpanompon'andriamanitra ne veut pas le bien-être de son peuple, hoe tsy liana mihitsy izy a ny mahasoa sy ny mahatsara ny vahoaka an'andriamanitra le bien-être spirituel de son peuple, ny mahatsara sy mahasoa ny ara-panahy ny vahoakany qu'il démissionne. dia aoka izy démissionna aoka izy afohy ny toerany hialan-daharany On sert le Seigneur pour donner sa vie pour le peuple. isika manompo ny tompo a mba ahafahantsika manome ny fiainantsika ho an'ny vahoaka Pas pour se servir de lui. fa tsy hoe ampiasa azy ireo na anararoatra azy Et ireo ne pas être intéressé par son style de vie. ka tsy ho liana akory a amin'ny fomba fiainany Amen. amen Tout le monde dit Amen. afaka miteny amenina ny rehetra Si un pasteur ne sert pas le Seigneur pour son peuple, raha misy pasteur a tsy manompo a any vahoakany a pour s'assurer qu'il grandit, qu'il sort de son état de péché, qu'il soit libéré de plus en plus, qu'il démissionne. Qu'il démissionne s'il n'a pas ce désir. hoe tena lina izy a hoe tena ity misy olona anankiray dia tena afaka atao amin'ny fahotany marina ve ty olo ty raha misy pasteur tsy linany amin'izany aoka izy démissionna hialan-daharana Jésus a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. jesosy dia nilaza hoe zaho mpiandro tsara zaho manolotra ny haiko ho an'ny ondry Les brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. ary ny ondry dia mahafantatra ny feo aka manaraka ahy Et si nous sommes des vrais bergers, ary raha tena mpiandro marina isika on doit aimer notre peuple, dia tena tokony ho tia ny vahoakantsika aimer isika les brebis, tia ny ondry n'en vouloir jamais rien d'eux. tsy mitaky ninina avy any amin'izy ireo Mais de donner notre vie pour eux. fa isika no manolotra ny fiainantsika C'est le temps fotoana ankehitriny de mettre de l'ordre ny andaminana ny zavatra rehetra et de retourner ka hiverina au vrai message de Jésus-Christ, amin'ny afatra marina jesosy kristy au vrai message apostolique, amin'ny afatra marina dia ny afatra apostolika au vrai message des premiers apôtres. amin'ny afatra tena izy a ny apôstôly Et voalohany je peux vous rassurer, ary zao ny tiako azonareo antoka ça va faire mal. tena rary nefa zany Ça va faire mal. tena arary Ça va secouer, ça va bousculer, mafy ho anotsikotsiny ça va confronter, ary anotsikotsiny ça va interpeller, lasa ohatrany hoe interpellé ça va parler à notre cœur, lasa hiteny ao anatin'ny fotsika ça va nous montrer dia le vrai chemin. aneo atsika ny tena lalana izy Ça va nous emmener dans une conviction de nous éloigner lasa hitondra fandresen-dahatra ato amintsika hiala d'une certaine qualité de vie amin'ny fiainana zay hitantsika hoe tsy mety intsony pour s'aligner avec la vie de Christ. mba ahafahantsika mifanitsy amin'ny fiainan'i kristy C'est plus le temps de jouer. tsy fotoana filalaovana intsony izy C'est plus d'être satisfait avec le nombre. tsy tokony ho afapo intsony tsika satria hoe be olona Il y a le ankehitriny nombre, c'est bien. tsara raha efa be olona
mais que chacun puisse grandir. fa aoka ny tsirairay avy samy tombo Spirituellement. ara-panahy Spirituellement. ara-panahy Sortir de son péché. miala ao anatin'ny fahotany Libéré de ses liens afaka ny amin'ny fatotra avec le monde. ny amin'izao tontolo zao Haïr le péché. tena ankahala ny Avoir une fahotana certaine conviction à l'intérieur. tena izy fandreseny-dahatra marina ao anatin'ny fony Prêt à écouter. tena vonina Prêt à iaino perdre. vonina ny amery Je termine cette session dia taperiko ty tapany voalohany ty a en disant la même chose. dia zavatra ray mitovy amin'izay any lazaiko hoe Ça doit premièrement être vécu dia zany a ny olona tokony hainan'izany voalohany aloha par tous ceux qui se tiennent derrière le pupitre. dia ho an'ireo olona zay a atao mibadika ty pilipitra ity aloha Rien ne pourra changer tsy misy ninina afaka iova si les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ne changent pas. raha tsy miova ny lehilahin'andriamanitra sy ny mpanompon'andriamanitra Rien ne aloha pourra tsy changer. misy ninina afaka iova eo Amen.